Taranja baolina kitra hiatrika famaranana any fahadimy ny Knapsa Sport taorian'ny fandresena azony tao anatin'ny fanitsanana isam-bolana ka namoaka azy ho laharana voalohany eo amin'ny lalao baolina kitra ty anivon'ny ranomasimbe indiana dia hoarantsika ny fanadihadiana mahakasika izay hoe ty ny namana Zakino Rakotomanana. Any amin'ny Lucien mahita ty amin'ny Rija, any amin'ny Mikael any amin'ny Armando larana fa 7 mamerina ny ampiantsatoka Jolsa Emile tonga dia mahita ary amin'ny Ferso tonga dia mamadika zany tanteraka mahita ty amin'ny Elize nisaraka adsala samy tsy misy nitokony ekipan'ny Knapsa Sport sy ny Style Nouvelle Comore ny alakamisy tolakandro teo tao amin'ny kianja Rabe Mananjara Mahajanga nandritra ny andro fahatelo ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka taranja baolina kitra. Na dia teo azy zany vokatra izany dia nitanany larana voalohany ao amin'ity vondrona ity ihany ny solotena malagasy ka hiatrika ny famaranana fahadimy ho azy amin'ity fifaninanana ity tao anatin'izay andiany enina izay. Tsy ivona fa nivoaka mpandresy tamin'isa ronoatra nanoloana ny ekipan'ny FC Mitsapere Mayotte ny Knapsa Sport teo amin'ny andro voalohany. Baolina roa izay tafiditry ny aseksa avokoa teo amin'ny minitra fa-30 sy minitra fa-70. Manarak'izay dia resin'ity ekipa Van Mayotte ity tamin'isa renoatra ny ekipan'ny Style Nouvelle Comore. Raha ny fantatra moa dia ny ekipan'ny JS Saint-Péroise La Réunion ny fandona amin'ny Knapsa Sport amin'ny famaranana. Ity ekipa Réunionnais ity izay nivoaka voalohany tany amin'ny vondrona ilany ary manana mpilalao malagasy telo lalao aminy dia Imam Gervais, Seder ary Juve. Vondrona nahitana ny solotenan'i Maurice La Réunion ary Seychelles. Any amin'ny Armando any amin'ny Elize matika kely aty amin'ny Totsikely any amin'ny Elize aty amin'ny Totsikely any amin'ny Mikael aty amin'ny Ferso mahita aty amin'ny Lucien lefa dia voatsembatsemba ny larana fafiry fafolo miala zany Tofaily Dilorainy zany ny anarany eto azo Knapsa aloha baolina eto dia any amin'ny Toby mamadika Fanja ao amin'isa ao amin'ny Erika mbola tsy maty any aloha any amin'ny Seksa aiza voaka ao gol Rija mahita aty amin'ny Olivier tady anao dingan-davandray lefa dia vatsembatsembana tao aloha ry Olivier lasa ty amin'ny larana faharoa aliboana jimy manao raha ireo dia ry amin'ny larana fahafolo ary amin'ny Tofaily ary fahatra eny amin'ny folera dia any amin'ny Seksa mahita ary amin'ny Toby ny Seksa maty ny Seksa ndray baolina Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hanaovana ny famaranana mandroso miverina amin'ity andiany fahaenina amin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka taranja baolina kitra ity. Marina fa fahiny telo ny ekipan'ny Knapsa Sport nandombaka izany amboara izany raha indray-mandeha kosa ny ekipan'ny Tana Formation. Ny andiany voalohany dia norombahan'ny ekipan'ny USS Tamponaise avy any La Réunion niaraka tamin'ny Rilanto Rabe Asombola tamin'izany no nandreseny ny ekipan'ny Knapsa Sport. Tanjon'izy ireo arak'izany ny akan'ny amboarany ranomasimbe indiana fanefany amin'ity taopy lalaovana ity.